fa nahoana moa isika no miady amin'ny kolikoly satria vato misakana ny fampandrosoana zany ny vola tokony hanatsarana ny fiainan'ny daolobe sy hamatsiana ireo foto-drafitrasy dia lasa ny olombitsy satria miteraka tsy fitovian-jo zany mampanjaka ny fitanilana sy ny fanavakavahana eo amin'ny samy malagasy manoloana ny fanjakana ny fitsarana ary ny zon'olombelona ireo mahitahita sy angarana no lasa tafita satria mampitombo ny elanelana eo amin'ny mpanambola sy ny mahandry zany ary manomevahana ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny mibaribary toy ny vai akandrina ka tsy takona feno ireo voka-dratsy ateraky ny kolikoly ireo eto amintsika ary misy eo amin'ny endrika maro ny kolikoly tsy nitsolotra ihany fa ao ny mampivady ny tombontsoa manokana amin'ny asam-panjakana ny fanararotana ny fananam-pahefana na fisahana na asa ny fanararotana fahafantarana olona ny fanodikodinam-bola ny fanomezana tombon-dahy ny tsy ara-drariny ny fahazahoana tombontsotsi voamarina ny arena azo avy amin'ny tsirariny ny fampitsim-bola sy ny sisa anamafisana ny ady atao amin'ny kolikoly dia natsangana ny rafitra hiadiana amin'ny kolikoly izay mahaleo tena sy hivondrona ny ireto ratsa mangaika manaraka ireto CSI ny komity mitandro ny fahitsiana mandrindra manaraka ireo tombanezaka ireo rafitra miady amin'ny kolikoly mamolavola sy manatanteraka ny politika-pirenena ho an'ny fanjakana tsara tatana zany hoe tomponantoka ny fahaleovan-tenan'ireo ratsa mangaika bianco manabe misoroka sy mikaroka na manadiady ireo sehatra rehetra misy kolikoly samifilina mitarika ny ady amin'ny famotsim-bola miantoka ny fandraisana fanadiadiana eo amin'ny tompon'andraikitra mahefa momby zany ady zany pak tribonaly manokana mitsara ny ady amin'ny kolikoly ny famotsim-bola ny famatsiana fampiororona ary ireo elo-karabola sy ara-toekarena sarotra sy manahirana araka ny voalazan'ny lalàna arai manatanteraka ny didi-pitsarana mikasika ny fitazomana sy ny fanagaizana ireo arena azo tamin'ny ataony tsy mazava sy tsy maripotika ary mamerina izany ao amin'ny kitapom-bola-panjakana tianao ve ny andresin'ny kolikoly iaina ao anatin'ny fiarahamonina anjakan'ny fahamarinana mangarahara tsy mitanila ny mpiasa-panjakana sy ny olom-boafidy mampafantatra ny asany sy ny tamberina ndraikiny ndao ary sika ifanometanana hiara-iady amin'ny kolikoly fantaro fa ny olom-pirenena tsirairay avy dia afaka mitoroka ny resaka kolikoly na mivantana na amin'ny alalan'ny vovonana itoroka hotohizantsika ny dingana sy ireo ezaka efa natao ho sary-piaro isika tsy hevitra misakasakana arovantsika ny zava-bita hiadiana sy amingorana amin'ny kolikoly isika rehetra miaraka sy mirahina no andresin'ny kolikoly ho an'ny fampandrosoana ara-tsosialy ekonomika sy ny tontolo iainana eto Madagasikara